Bonjour. Coucou. Akory aby e. Akory aby ô. Salama daholo ô. Salama daholo nareo rehetrarehetra. Anao sakafotsika. En fait, androantsika anao an'le fisariana an'le zay mahazo ny an'le 7 petit déjeuner any Cosmos de be da be nareo efa nangataka tamiko hoe inona avy ny zavatra hoanin'ny vonjy rehefa maraina. De te hizara aminareo ny zavatra hoaniko rehefa maraina androany. Tsika moa zao efa hariva tsy maninona fa ataontsika zao hariva zao le izy de afaka atao laoka hariva ihany koa. Coucou Naïcha. Coucou daholo. Za moa zany de anisan'ny olona tena tia sakafo maraina. Tamin'izaho mbola nianatra tany am-pianarana tany amin'ny université tena Ankatso de ny zavatra tena hoe mba niriko indrindra de hoe za zao rehefa tamin'ireny zany tsy mba afaka ny sakafo maraina fa zay tsy ny any Mboamalaza mipetraka de miazakazaka mamonjy taxi brosy ande ina moa izy teo de ande amonjy taxi brosy de tsy afaka misakafo maraina de za foana nofinofiko hoe za rehefa mba afaka misakafo maraina de ataoko any orina any de no nefa niasa tena de ny zavatra tena tiako indrindra de ny maka fotoana isakafoanana maraina satria ilaina ny misakafo maraina i-booster ny vatana. Voilà, de ny zavatra hoaniko rehefa maraina za zany rehefa vao mifoha maraina de misotro rano aloha za. Misotro rano Eractiv-vert 50 centilitres de fenoko tsara ty de iny nosotroko vao mifoha fa ilaina hono ny rano reto rehefa mifoha maraina. Satria tsika rehefa matory amin'ny alina de déshydraté. Se déshydraté tsika de mila asina rano ny vatana rehefa vao mifoha maraina. Oui ma chérie. Coucou, sady miresadresaka ihany tsika no mizarazara aminareo. Mizara moa za zany fa za tsy nutritionniste ou quoi que ce soit. De sakay mipetraka Madasa France mipetraka ty andafy ô. Mafatifaty be mipaozinao izy maman sitraka merci. De misotro rano rehefa vao maraina 50 centilitres ndrano sotroko. Normalement on toko hoe 60 centilitres zany rano toko sotrona 600 millilitres fa ny anazy 50 aloha de efa zava-dehibe zay. De rehefa vita zay de misotro kafe de ao aorianan'izay de manao sakafo amin'izay de androany sakafo zaraiko aminareo de atody. Omelette, c'est pas n'importe quelle omelette fa omelette mba tsaratsara satria tsika zany rehefa miteny inona ny laoka de hoe atody de hoe lety satria le atody kapohana de asina ina moa asina poivre sira de vita. Fa ny anahy zany ny atody koa mba nataoko am'le tsaratsara kely de sakafo hoaniko ataonay ina moa izy teo ataonay branche rehefa sabotsy ny zaraiko aminareo androany. De le olona azo loka de tafiditra tsara ao anatin'izay satria ao anatin'le 7 azon'le olona androany de mahazo lapoaly izy de mahazo casserole izy de mahazo grille-pain pour 2 tranches de pain de mahazo plaque chauffante tena tsara vitana be. Voilà. Coucou asa hoe zany zazakely zany ohatra mafatifaty ao izy mbola milalao. Voilà. De ny anaovantsika anazy zany satria zany mantsanareo hoe rehefa hoe atody ny laoka de ohatra ny kivikivy foana tsika ty afaka atao laoka de afaka hoanina mofo fa ny atody de tena tsara hoanina reto indrindra ho antsika manao rééquilibrage alimentaire de conseilleko zany hoe za zany ny nutritionniste de conseilleko zany ho antsika izay manao rééquilibrage alimentaire na manao sport de tena tsara be mihitsy ny atody. Fa misy protéine 10% ao anatin'ny atody protéine. De rehefa alohan'ny sport satria za avy manao petit déjeuner de manao sport de ho antsika manao sport zany de tena ilaina be mihitsy ny atody fa misy protéine sady excellente qualité.
donc ny atody ataontsika zany dia omelette somary garni kely a ny zavatra ampiasaintsika amin'ilay izy a dia tongolo maintso na oignon vert aty misy oignon vert fa tsy haiko any Madagasikara raha misy a ohatrina zao ny atody ray any Madagasikara androany androany ny fisarihana ohatrina ny atody ray any Madagasikara tsy fantatra hoe ohatrina ny atody fa atody zany a anankiroa ataontsika hoe pour 2 personnes zany atody roa dia afaka atao laokana olona enina ihany koa ny maro anaka dia tetehantsika aloha ny tongolo maintso anankiroa ny ampiasaiko za tena tia tongolo maintso be mihitsiny misy koa le hoe oignon tsy gros oignon fa na échalote fa oignon vert dia tetehana tsara izy a esorina le malazolazo iny a dia tetehana ny tongolo a tetehana tsara jerena tsara ny antsy a fa sao dia mandratra tsy voatery hoe misarona be ohatrana zao rehefa mitetika an'le izy dia 900 ariary ny atody sy 10 ariary zany dia efa afaka manao laoka tsara tarehy ianao 900 inona ny tena marina e sao dia mba atody-mbory kely zany 900 zany 700 ny atody ngana sa atody-mbory tsy loza dia voatabia za zany tia mampiasa tomate cerise fa ho an'izay tsy manana tomate cerise dia voatabia tsotra koa mety a dia tetehana voatabia tombo be zany antsoko zany tetehana tsara ny voatabia zao zany rehefa sabotsy maraina izay a dia mba miavaka kely ny sakafo hoaninay ny anahy zany alterneko e na za mihinana zavatra manaraka indray anareo a ampianariko an'le pancake tsy mampatavy fa pancake tsy mampatavy no haniko a raha zany a mihinana muesli a à base de flocon d'avoine daholo ny anahy dia le végétal dia alterneko a amin'ny mahay tongolo maintso nefa masaka makarary maso reto a ciboulette rehefa fa tsy oignon vert eny ciboulette le nampiasaiko fa misy ho any oignon vert misy ihany koa ny oignon vert koa fa ampiasako andrasiny asehoko anareo hoe je sais ce que c'est efa lozitra be ty ny oignon vert ndraindray koa mampiasa an'ity ndraindray a mampiasa an'ity fa androany aloha ciboulette ny ampiasaiko fa tiako be mihitsiny fa zany hoe zay efa ela tsy ninana ny ankizy tsy tia raha vao misy fangarony andramo aloha ty zavatra ampianariko ty fa sao dia mba tiany dia hitanareo a vita ny voatabia dia hitanareo a ny tena ny atody zany a aika ny goany atody tena afaka relevena be mihitsy ny goany fa za koa tamin'ny mbola kely tsy tia atody raha hoe atody ny laoka dia tia andoha fa no rehefa lehibe zao dia hitako hoe afaka be da be ny zavatra afaka atao amin'ny atody a dia matsiro kely dia ny anahy zany a asiko tongolo gasy iza mampiasa tongolo gasy amin'ny atody fa hitanareo fa tena miova be mihitsy ny tsiron'ilay atody raha vao asiana tongolo gasy anankiray ohatran'izao ihany gosy moa zany ty dia tetehana le antsoko zany somary dombodombo fa za tena tsy voilà tetehana calibre reny 700 nga tsy esorina ny voanina voatabia le tomate cerise kely dia léopéard ohatra hoe mbola isikotra ny tsirairay zay a vita aloha zay ny fikarakarana andreto dia après kapohantsika ny atody kapohana ny atody anankiroa ny ampiasaiko zany satria atody efatra ny anay mivady rehefa masabotsy maraina sa mihinana roa hafa le izy moa zany tsy na branch dia asiana kay marary ny andohako dia asiana sira salé dia poivré tongolo vazaha hoe ndry fa zao any andafy tongolo vazaha hoana kia hoe tsy mandeha ty ndrasa aloha tsy izy ty ny tena izy ty asiako poivre za koa tia poivre be fa tsy atao be da be tongolo inona za ty tongolo gasy ay ve ay le hoe ay moa sa elona fiteny apiteny vazaha sary ay kapohantsika ny atody ngeza kosa le tongolo gasy ien tongolo gasy aty somary ngezangeza fa dia kapohantsika ny atody kapohana tsara
dia afanaitsika amin'izay menaka fa voakapoka izy izay a raso indray aloha malimaly fanontaniana odile mba avy alio ilay MP ay ve ohatrany tsy mahita MP hoe odile ao a afanaitsika menaka menaka tsy ataontsika be da be fa kelikely fotsiny a raso aloha fa filmeko ty rehefa fa alao aloha maimay ao le menaka aloha ie ny zavatra mampiena dia tsy misotro rano be da be aloha zay teneniko teo zao be da be nareo manontany hoe be da be nareo manontany ina mampadio ny tarehy amin'ny vonjy dia le teneniko teo hoe misotro rano rano ray vera minimum 50 centilitre vao mifo alohan'ny zavatra rehetrarehetra alohan'ny sotroanao kafe na dité na tsy fantatro dia misotro rano ray vera fa mampadio tarehy satria hitanareo amin'ny alina zany ny toxine amin'ny vatantsika miparitaka eraky ny vatantsika dia rehefa maraina dia manala le toxine zany iny rano iny mampadio dia mibooster ny organisme rehetrarehetra mibooster ny ina moa izy teo ny organe rehetrarehetra atsika ao ny tovantsika rehetrarehetra ao indrindrindrindra ny atido ny cerveau menaka ina le ampiasaina za zany ety andafy tsy mampiasa fa tsy huile d'olive fa fantatro hoe menaka Madagasikara tsara daholo fa ny menaka ty raha vao arasia akoatran'izay dia tsy dia tiako ndry zany tsy hanao film antsony fa nefa mampalaelo indrindra ile mpitomany tsy hanao ntsony anao akambo ianao fa mbola tia zao dia mbola sahirana tu es vraiment belle ozy izy tiana merci manara-penitra be fitetehanao azy za ty zavatra za zany ty manao zavatra ono moa zany misy charisme foana rehefa manao zavatra na manao lakozia rehetra tiako be le ohatran'izao izy mivadiko izay hoe anao isaky ny anao zavatra dia ohatrany hoe milaina hoe eto ty dia eto ty dia eto ty sika ahoana moa fitenenana zany zany fa za zany mila zavatra mipetrapetraka moromorona izay rehefa manao zavatra tongolo gasy ny tena mampatsiro ny atody efa misy mahity io tena mahay be tsara ny atody tena tsara sady hoantsika oui asiana fromage ny miaro soa rehefa atao anaty mofo tsara koa zany fa matavitava manontany momba ny lokom-bolo nenahy zao io couleur naturelle sady efa misy fotsy ie iny le live nandrasan'ny mahe dia amanaraka indray ampianariko manao pancake nareo raso aloha fa mahe le menaka ampianariko manao pancake indray nareo amin'ny manaraka pancake tsy mampatavy satria rehefa mitany hoe pancake crêpe dia efa kivy daholo za very vonjy tsy gra be rano mafana ve oui rano matimaty nenahy zao aty mangatsika ty aminay dia rano matimaty no sotroko dia misotro indray mandeha indray rehefa aorianan'ny sport laniko indray 50 centilitre dia efa ça fait 1 litre zay dia dans l'après-midi ako misotro rano mafana amin'izay misotro dité eo amin'ny 3 fois eo ahako tsy dia atao mahery be koa le dité fa manjary makarary aty dia raha tsy zany dia rano mafana rano matimaty sotra fotsiny dia feny ihany ny 2 litre ariva ny andro 2 litre minimum zay nenahy zay dia zay mampadio ny tarehako sady mampahi dia sakafo moa zany tandremana ny kiendiendy ireny ajanjanona mihitsy anao zavatra be menaka dia alao mihinana légume be da be dia mihinana fruit rehefa anaona dia paoma hohanina raha tsy zany voasary tsy haika inona zao ny vokatrany inona zao ny vokatrany zao inona zao ny voankazo vokatrany voilà ozy izy nomena Aurélie hoe rano mafana rano mafana na matimaty mety daholo fa matimaty hono ny tsara na mafana noho ny mangatsika manadio manala toxine rehetrarehetra amin'ny vatana voilà zay mihitsy le izy dia aza adino manao fanatanjahantena na dia ataoko hoe stretching fotsiny raha ny étirement kely na ohatran'izany na ditongotra koa dia efa mety rehefa le mba sady mifilan'ny taxi be zao fa miakatra dia mandeha tongotra voilà mahity fa alefatsika amin'izay dia alefatsika ny tongolo andraso aloha ona moa zany andraso aloha avadiko le vidéo dia alefatsika ny tongolo aloha apiretiko ty fa tsy hitanareo alefa aloha ny tongolo voilà alefatsika ny tongolo dia andraso aloha fa tsy hitako nale an'le karokaroako teo dia karokaroana
manitra be mihitsy ilay tongolo maintso. Dia alefantsika ny voatabia. Efa lasa ao daholo hatramin'ilay tongolo gasy. Za tsy dia mampiasa menaka. Tsy hoe may io akory fa voilà. Ay, mananasy tsara, voasary tena miady amin'ny inona moa izy teo? Miady amin'ny amin'izao amin'ny inona moa rehefa voan'ny gripa sy ohatran'izany dia mihinana voasary. Zay non tsy may ka, tsy may io fa tsy may. Da so apiko kely fotsiny fa kely loatra no nanaovako anazy. Voilà. Kalo. Ay sary mahita le ato. Zao huile d'olive tsara nampiasainao. Oui, huile d'olive ny ampiasaiko fa afaka mampiasa zay rehetra tianao dia aka secret anankiray. Sauce de soja. Sauce de soja. Tia secret. Rehefa le manao an'ilay branche rehefa hanina dia ampiasiko an'ity ny atodiko aloha fa tsy mety hisokatra. Si c'est bon. Dia ataoko afatrako amin'ny sotro kely hanina izany za. Zavoka, voasary, paoma, tsara be mihitsy. Asina sauce de soja. Iny tena mi-relever an'ilay goût. Iny tena mi-relever an'ilay goût. Dia tsy dia atao hoe masaka be loatra ilay atody. Dia atao masaka be ilay ina moa tsy ilay atody fa ilay voatabia efa afaka arotsaka amin'izay ilay atody. Kaki sy paoma zao ny vokatra. Ny kaki tena tsara be mihitsy be vitamine be mihitsy ny kaki. Dia alefa amin'izay ny atody dia karokarohana ilay izy. Karokarohana. Dia ny anahy zany efa tsy asiako. Ny anahy zany efa tsy asiako sira intsony satria efa nasiako an'ilay sauce soja somary masirasira. Dia vita ny atody. Lasa somary marron ilay izy fa darika be ilay sauce soja. Black no nampiasaiko. Black. Voilà, c'est fini. Ny anahy ilay mantamanta ny atody ny tiako reto ilay mantamanta ny atody ny tiako. Zany hoe tsy dia mbola tsy hita ilay ao anaty lapoaly. Io izy fa vita. Voilà, vita ilay atody dia arotsako ao anaty vilia. Dia avy eo amin'izay manendy mofo manendy mofo amin'ilay grille-pain dia mihinana. Aka vilia. Tsy manaraka ny volo ve fofona sakafo? Tsy haiko manaraka ve moa tsy anaraka. Dressentsika ao anaty vilia amin'izay. Tia moa zany tsisy hoe dressage na traiteur c'est pas ça du tout mais ny vadiko zao nihinana an'ity fa naona be hono izy. Voilà. Dia i-griller mofo kely Ianao ve mihinam-bary? Fa za ny vadiko. Gasy ny vadiko ka. Oui, lasa ohatran'ny œuf brouillé. Zay mihitsy ny tiavako anazy dia maka miakona mofo dipaina tsotra fotsiny dia grilleko kely Nampiny vadiko ilay fa tsy ampy anazy ilay mofo anankiray. Dia io zany ny atodintsika. Tsotsotra fa branche. Afaka asiana ina moa izy teo afaka asianao tranche kely
na ina moa jambon na ohatran'izany fa de toute façon moa zany efa misy protéine be de tsy mila hena fa de io fotsiny hohanina hohanina amin'ny mofo a de vita ny brunch ohatra zao sakafoko rehefa maraina de amin'ny manaraka indray oui asiana poivre de amin'ny manaraka indray ako mampianatra anareo a ny resaka pancake tsy mampatavy a sy ny karazan-drazana muesli céréales fa manina grillena le mofo am'izay mba toast ohatra mba lasa mitanareo ohatra mba lasa croquant zay ny tiavako anazy raha soloina poireau hoe le atody de tsy maintsy masahana be fa ny poireau tsy na elaela vao masaka fa za ndray mbola tsy nanandrana fa hitako hoe tena mirelevé ny goût ny atody a de ny tongolo gasy a de ny sauce de soja zay ny tena hitako migrille anazy fa sauce de soja tsy hoe hohanina be foana koa fa manjary tsy de mahasalama loatra raha vao hohanina foana de zay tantine ninana atody taty amiko de faly be mihitsy tena mahay sakafo akindriry vonjy nefa ny atody ny nataoko voilà vita ny sakafo a de zavatra tsotra kely a ao atao anatin'ny 10 minutes de mahavita le izy fa tsy mila kamokamo rehefa misakafo a tsy mila kamokamo rehefa tianao zavatra tsara fa manjary zany mievite an'le mihinana kendiendy sy le zavatra mampatavy be reny fa zavatra tsotsotra no hohanina ao an-trano voilà oui de andao tsikary a anao an'le fisarihana vetivety a rehefa avy nahita an'le atody a anao an'le fisarihana tsika hoato indray tsika aloha vita ny ary atao sauce huître somary hitanareo aona moa zany miraikidraikitra somary concentré de fa le sauce soja iny tena hitako tena tsara iny anao an'le fisarihana vetivetika aloha tsika averiko teo le fisarihana niaraka tamin'ny cosmos zany a cosmos niara-lalao amintsika tamin'ity de les zavatra azony a de 7 petit déjeuner ny azony gagnant androany ity na gagnante de ao anatin'le 7 petit déjeuner de misy poêle anankiray a casserole anankiray a plaque chauffante a de grille-pain pour 2 personnes grille-pain zany a tsoatran'izao akory fa grille-pain zany fa natinoana mofo e otrakoatran'izao zany de ina moa le teneniko teo de zay le izy de efa zava-dehibe zay misy gâteau tsy mampatavy ve oui misy gâteau tsy mampatavy bon zao zany le izy nataoko tamina application mazava ho azy nataon'ny vadiko moa zany zavy de nataoko a tamin'ity application ty a de aiza moa le publication io le publication any a le hoe akory e andao ndray tsika ilalao kely araka amin'ny Cosmos Madagascar isika mitindray mitoraka ty a de voilà Cosmos a de mivarotra entana isan-karazany a momba ny tokantrano a momba ny lakozia momba ny efitrano fandriana fandraisam-bahiny sy ny sisa de voilà de ny olona commenté a 892 c'est ça les personnes qui ont commenté le nombre de ok roa amby 6 sy valonjato nareo no commenté an'le izy de hidina ambany am'izay zany tsika isélectionné anazy a voilà sélectionné en gagnant est-ce que tsy artina valy mibavaka ny valy mivavaka ao de alao aloha jerevantsika ny fepetra na tanteraka ny fepetra ve izy le fepetra tamin'io de hoe like ny page ny Cosmos Madagascar de capturena le like nataonao de io fa ny like de ny capturena le izy de mamaly ny valim-pantanina hoe hatramin'ny 5 volana no afahana mandoa ny vente manana 5 volana ianao hatramin'ny 5 volana ny afahanao manao fandoavana tsikelikely ny entanao amin'ny Cosmos hatramin'ny 70 volana de tsy aritrina zany ona moa zany vitany daholo le rehetrarehetra na feno ny fepetra rehetrarehetra izy de enao zany no nahandresy nahazo an'ilay 7 petit déjeuner avy any amin'ny Cosmos Madagascar tsy aritrina valim-bavaka raha mahita nyty direct akatry ianao de mba midira MP raha zany de manoratra aminao eo voilà arabaina izy nahazo an'ilay 7 petit déjeuner tany amin'ny Cosmos. Voilà, zay ny amin'iny kilalao iny ohatra mbola misy kilalao ray hafa zay eo amin'ny page ko fa mbola le resaka fambolena indray nataontsika amin'ny manaraka sady surprise tsara be mihitsy no maniko anareo. Loloha inana an'le atodiko.
aloha hinana le atodiko sady miresaka kely tsika surprise tsara be mihitsy raha so avandravandra be vadiko aloha fa miaraka mihinana tsika c'est là. Tu veux du beurre? Mais non, mais viens. Nana tena matsiro be le atody. De misy kilalao anankiray zay ao amin'ny page ao momba le fambolena iny. Hoe zay mahazo j'aime betsaka indrindra amin'le sary. Tsara be. Tena matsiro. Zay ka efa mafy ny fiainana ny atody zao 700 izy teo sa 900 de efa mihinana matsiro tsy voatery hinana hena matavy sy ina moa raha avitody-tsena kisoa foana fa atody anankiroa de asaina anaty le nataoko teo atao saosy fa tsy endasina maina fotsiny amin'ny rano sy sira. Tsy mila menaka be da be zany. Menaka kely de kely. Fona lapoaly fotsiny. De hoanina amin'ny vary soa. Na hoanina amin'ny vary maina, asiana roa matsatso ao, de atao brunch rehefa sabotsy na rehefa lahady. Hoanina amin'ny mofo. Tsara be. Zay de efa ampy. Tsara daholo ny sakafo rehetra fa ny fahaizana mahandro anazy no zava-dehibe. Zay le izy reto. De amin'ny manaraka indray tsika manao an'le fisarihana, tsy fisarihana moa zany fa zay na j'aime betsaka mbola isy ny lalaoky mbola isy ny lalao fa za malahelo. Manaraka indray. Ya. Bon. Avelako amin'izay aloha nareo fa zay no izy ny androany de manaraka indray. Mizara zavatra mahasoa sy mahafinaritra azadino ny misotro rano de azadino ny misotro rano betsaka mandritra ny ao anatin'indray andro de sakafo rehetrarehetra hoaninao tandremo foana amin'ny fahasalamana. Zavatra rehetrarehetra de tsara daholo fa ny fahaizanao mahandro anazy ny zava-dehibe. De mba adresy eo tsara eo ambony vilia de anana sy vary ara no hoanina de mba ataovy tsara ny dressage de ohatra mba hoe any amin'ny restaurant. Zay misy replay ve? Oui, ajanoko eto ty direct ty de ozy izy anitra andre anary-manana. Ajanoko eto ty de afaka mijery ajanoko eto de afaka mijery nareo hany Voilà. Zay fa bye daholo. Manaraka indray. Endry tsara daholo endry tsara de miasa tsara. Efa ho avy ny vidéo amin'ity semaine ty misy vidéo vaovao be sady le personnage le tadiavinareo menankavy. Oui, mampimenomena Aurélie de dressage na anana bien sûr. Ny anana rona anana raha zay tsina tsy de mihinan-kena. Na rona anana raha de ataoko tsara tarehy foana ao ambony vilia de mihinana foana ny vady aman-janako. Fa tsy le atondraka be reny ohatran'ireny vary na vary tsaky reny. Misy ny sasany mifangaro be tsy fantatro tsony izy ny laoka izy ny vary. Ça va qui bout de mes coucou ça va be izy milalao be io. Sady be lelo izy ato. Merci beaucoup. Oui, mbola natenena misaotra indrindra amin'ny conseil sy fampizarana. Oui, rehefa mbola afaka mifampizara de mifampizara eny. Ny fiainana efa mafy fa tsika tsy matahotra fiainana zany. C'est côté positif foana ny jerena de il faut savoir relativiser. C'est le izy. Partout c'est dur. Mafy ny fiainana anaiza anaiza. Zay reto veloma daholo nareo rova mangatsika ny atodiko. Bisous.